araka izany dia fenydefeny ny fandaram-potoana ny sekretera-mpanjakana ao amin'ny fiketrehana masina ity. Io maraina io dia noraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tetsy amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny tenany. Ny fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny rodota no tena nifatohan'ny lahadinika. Fanadiadiny. Ny gadona teto Madagasikara ao mahalena amin'ny 20 janoary 17 alina ny kardinal Pietro Parolin sekretera-mpanjakana amin'ny fiketrehana masina manao fitsidiana amin'ny fomba ofisialy eto an-toerana izay sady mpitondra teny ny Papa François. Noraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha ny tenany sy ireo delegasiona notariny androany maraina raha ny fanazavana azo dia ho fanamarihana sy ho fankalazana ny 15 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy Vatican no tena antondiany ity kardinality eto amintsika ary hitondra ihany koa ny afatry ny Papa François dia ny ampahery ireo kristiana katolika manerana ny nosy. Antony natongavany solitenan'ny Ray Masina na Papa François zany eto amintsika dia ny kalaza miaraka amin'ny fiangonana katolika eto an-toerana sy ny tompon'andraky mpanjakana ny 15 taona ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny fiketrana masina Vatican zany sy ny Repoblika Malagasy 15 taona zany nisy izay fifandraisana izay ka dia tonga izy anamarika an'izay ary tonga ihany koa ankaheran'ireo kristiana katolika manerana ny nosy izay maneho ny finoany miara-miasa amin'ireo olon-kafa ihany koa tsara sitrako eo amin'ny hoe fitoriana ny vaovao mafaly ary indrindra manao asa fanasoavana maro izay ahitantsika na ahitanareo ny fiangonana katolika mirotsaka amin'ny fampandrosoana ny firenena sy fampivoarana ny olona manontolo dia ataoko izay dia zava-dehibe izay voalohany samany hoe tonga eto fa mitondra ny afatry ny Papa Ray Masina ihany koa Madagasikara satria tsy adinon'ny Papa Ray Masina François mihitsy Madagasikara. Fiaraha-midinika teo amin'ny filohan'ny Repoblika sy ny kardinaly no netombohan'ny fionana teo amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha androany ary naray ny fikionan-doha teo amin'ireo delegasiona malagasy sy ireo avy any Vatican mikesika ny anatsarana sy anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotonta feno dia feno ny fandaharam-potoana ny ity solitenan'ny Papa Ray Masina ity. Tolakandro zany dia mbola misy ny fionany amin'ny Premier Ministre dia izay ny programme androany. Raha pitsimoa araky ny fanambara dia miaraka amin'ny évêque-ny Madagasikara izy amin'ny alahady indray dia nisorona masina lehibe ny Mahamasina manomboka amin'ny 7 ora maraina. Io zany nisaorana an'Andriamanitra amin'izay 15 taona nisy ny fifandraisana diplomatika teo amin'ny fiketrana masina sy fanjakana malagasy izay ary hitondranam-bavaka ihany koa ny firenentsika dia amin'ny alatsinainy misy ny famelabelaran-kevitra tariny ataon'ny kardinal Pietro Parolin dia momba an'izay atao hoe fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny fiketrana masina sy ny firenena samihafa maneran-tany izay inona ny lanjany inona ny manodididina an'izay izay no voaboasany sy ambarany eny Mandrimena eny amin'ny amphithéâtre Ansa eny Mandrimena ny Andromasera. Raha ny fanampanazavana dia fatomomba nantsakany sy andavany ny fandraisana ny lamesa lehibe tsy Mahamasina amin'ny alahady io fotoana iray izay ahafahan'ny mpino mandray afatra avy amin'ny Papa Ray Masina François.